Kokoa daholo zanagasikara tsy maintsy mba ampiana mba jejojejo kely koa izany indraindray fa aiza koa ve tsy maintsy matotra be foana e, na matotra ary ny tena mba ampiana jejojejo ihany fa nareo koa avabe izany fa resaka ranomaina no resantsika androany. Lasa matsatso be ilay ranomaina. Inona ny hevitra ilay tia sao dia mba misy fanafody. Fanariana taiza ary aloha izany ilay izy. Inona nataony elahy tany? Hojerentsika amin'ny antsipiriany ilay izy izany. Ny ranomaina rehefa milely ny lehilahy anankiray dia misy eo amin'ny 2 mililitatra iny ranomaina ilay mivoaka iny. Lehilahy afaka mijery an'ilay izy avy eo rehefa vita. Kapoty no ampiasaina dia jerena lehilahy. 2 mililitatra eo ny fitambaran'iny. Dia raha ohatra lahy ka hoe lehilahy tena normal, tena antonony tsara, dia inona izany? Dia manodidina ny eo amin'ny 40 millions ny totalin'ilay ranomaina iny mitambatra ao anatin'ny iny mipetraka iny. Raha jerena any amin'ny microscope izany iny. Fa raha ohatra ka hoe marary lahy ohatra na koa hoe efa zatra milely atseroa koa lahy ohatra dia eo amin'ny 15 millions eo ny totalin'ilay ranomaina nivoaka teo. Tanjak'ilay izy izany. Tsy hita eo aloha ilay izy ohatran'ny ahoana ary izany 15 millions ty safiry ty. Tsy hita eo izy fa afaka entina any amin'ny dokotera ilay ranomaina lahy dia jeren'ny dokotera izy no mijery anazy hoe matanjaka ve ilay ranomaina lahy sa reraka ilay izy. Ry zareo no mijery anazy. Na ialahy koa ary afaka mijery miaraka amin'ny zareo tsisy maharatsy an'izany. Fa afaka manontany nefa ianareo ohatra mbola ho an'ny lehilahy izany hoe izaho aloha mbola tsy nanontany fa ny fitaovana fijerevana ilay ranomaina dia antsoina hoe sperm check anaran'ilay izy. Ka afaka manantona izany ianareo ohatra eny amin'ny pharmacie izany, tsy hoe ohatra izany, afaka manantona pharmacie ianareo raha te hahafantatra an'ilay izy ilay fitaovana mitovy amin'ny vehivavy ilay hoe rehefa be voka ny vehivavy dia mividy an'ilay fitaovana ilay tsipika kely iny dia jerena amin'ny alalan'ny pipi hoe be voka sa tsy be voka dia ohatr'izay ihany koa ny lehilahy. Sperm check ny anaran'ilay izy mandeha makany amin'ny pharmacie lisany na makany amin'ny dokotera sy hôpitaly ireny dia miteny aminazy hoe hividy an'ilay sperm check za dia ilay ranomainan'ny lahy no jereny lahy dia hitan'ny lahy eo ny tanjaky ny ranomainan'ny lahy avy eo. Mino aho fa eny amin'ny hôpitaly mino fa mivarotra ry zareo. Pharmacie koa afaka manontany lisany tsisy maharatsy an'izany. Raha hoe te hijery ao an-trano lisany. Izany hoe tsara kokoa raha ohatra ka hoe efa vononina eo ilay fitaovana mialohan'ny lahy mampiasa ilay izy satria ilay ranomaina ange misy hoe tonga dia maty eo e. Misy ny sasany afaka 5 andro vao maty. Nefa ilay ranomaina lahy raha ohatra ka hijanona ao anaty kapoty eo dia mety ho maty daholo koa fa tsy raha tafiditra any anaty lalan-jaza dia iny aloha antonony ilay izy hoe mbola velona fa 5 andro fa raha ao anatin'ilay kapoty ao iny dia tsy marina mihitsy hoe hijanona ela be. Fa raha ohatra lahy ka hoe hijery an'ilay izy dia tsy maintsy vononina eo ilay fitaovana antsoina hoe sperm check dia jereny lahy ao ny hoe ohatran'ny ahoana ny tanjak'ilay izy avy eo. Dia izay. Fa inona ary moa izany ny zavatra tokony atao mba hoe hampabetsaka kokoa ilay tanjak'ilay ranomaina. Raha ohatra izao ka kely ny tanjaky ranomaina ny lisany dia aza manantena hoe tonga dia hihinana fanafody be dia lasa betsaka ilay ranomaina. Tsisy ahomby izany, tsy marina izany. Fa mbola averiko ihany ho an'ny lehilahy ilisana tsy robot, olombelona manana nofo sy rà. Ao anaty fahatandroana aza dia manimba vatana, lisana ange mirehareha. Izay bandoko, mazaka sipa izaiko. Iry iarahanay daholo, iray minitra miaraka amin'ny anona, iray minitra miaraka amin'ny anona dia mihojy eto mihojy eroa. Tonga faha 30 taona, faha 40 taona malazo amin'izay ilay lataka. Nefa raha ohatra lahy ka nahay nandinika ny vatany lahy
Elankena antitra hoe 80, 70, 80, 90 taona ho any, mbola ao mirejarija tsara ny vatany elahy, ambonin'izay ihany koa elahy, matanjaka tsara ilay ranonay. Inona no tokony atao? Ahena ny toaka, mbola averiko ihany fa ny toaka manimba ny vatany lisana, ny taolana potika ary ny vatany lisanao mipotika matetika. Alikaola ange iny e, misotro ihany fa kely. Ary mihinana sakafo mba hoe mampatanjaka ny vatana. Jereo tsara Elisa mandeha mirefy, toaka be, bobohana be mamo miaraka amin'ny atao hoe tsakitsaky, faly ery mizesta be, mety e, tsara e. Tsara foana Lisa satria mbola tanora elahy. Fa tsinjovy no ho avy, tsinjovy foana no ho avy, dia amin'izay io ange tsisy nizanisa navitra ny lahy io. Rehefa antitra eo elahy, miala daholo ireny namana elahy rehetrarehetra ireny, tsisy hanavitra ny lahy zany hoe elahy rery sy madama sisa no ifampitana eo. Ka jereo ve hatsaraina amin'ny ao an-tokantrano voalohany indrindra. Manam-bola elahy, eny e, mirevy, fa kosa tsy atao betsaka, mahafantatra ny antonony. Ilaina ihany koa ny misakafo ireny karazana desera ireny, mety amin'ny vatany elahy daholo ireny. Ny legioma mety amin'ny vatany elahy rehefa aza naingitraingy hoe zay rangahy tsy salady, sakafo zazakely zany izay olay efa bantoka ataona iny. Tsara amin'ny vatan'ny olombelona izany ary mety amin'ny elahy koa ireny mba mampatanjaka ny elahy. Ilain'ny lehilahy taka ao anaty ao koa ireny karazana zavatra manitra ireny, voankazo rehetrarehetra sy ny resaka anana sy ny legioma rehetrarehetra, dia mahaiza mitsinjo ny vatana raha ohatra ka tiany elahy hoe hatanjaka kokoa ny ranonay elahy. Fa raha fanafody izany tsisy fanafody hoe hampatanjaka be an'io izany. Fanafody hohanina, ny toaka bobohana, ny vary tsy hohanina, dia mihevitra ela fa hoe hiakatra ilay ranonay. Vavony arary avy eo dia mandoa avy eo dia marary kibo dia miditra hopitaly, dia efa naninona? Tena tsy haiko mihitsy dokotera fa tena zao. Ary ilay sakafo nohaniny elahy dinio aloha. Dokoterako moa zaran'ny dokoterako elahy miditra any hopitaly fa finaretan'ny dokotera ange mahita olona marary e. Mijanona eo ianao ilay elahy iray volana, mamorona aloha dokotera hoe atao analizy etsy, atao analizy, dia elahy koa eo tsy andoha vola izany. Izany mba hisoroana izay zavatra izay dia aleo misoroka toy izay mitsabo hozy ilay fitenenana. Dia anjaran'ny tsirairay mandinika. Zay mankasitraka tompoko.